Dia faly miarabantsika rehetra ray izay manaraka an'izao fandahara zao zahay. Pasteur Mahery Razafindralambo no mitondra ny fahasoavana ao tokantranonao amin'ny alalan'izao fampianarana izao ray. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy anie mbola anampy antsika hatrany amin'ny fahatakarana ny tenin'Andriamanitra rehetra izay hoentina aminao eto androany. Hoy isika tamin'ny lesona tany aloha teo hoe efa nomen'Andriamanitra antsika daholo ny fanekena tsara lavitra dia ny fanekena vaovao izay amonjenantsika amin'izao fahasoavana izao. Hoy ny Petera 2:1-9 hoe efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana n'ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ary izany nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady sono lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Nanaisotra n'ilay fanekena taloha na fanekena voalohany izy izay nanatsino ny Baiboly mba ampitoerany an'ilay fanekena vaovao na ny fanekena faharoa. Ny Hebreo 4:9 dia manao hoe fa ankehitriny efa mahazo fanompo-pivavahana tsara noho ny an'ireny izy dia araka ny nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra. Dia hoy ny 7 hoe fa raha tsy nanatsiny izany fanekena voalohany izany dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa. Hitanao fa nanatsiny izany fanekena taloha izany satria tsy nisy nahavita nanatona an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny lalàna ny olona. Hoy ny Hebreo 7:7 hoe fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona ary misy kosa fampidirana sy fanantenana tsaratsara kokoa izay anatona antsika an'Andriamanitra. Tsy nety ve izany ny nanomezana ny lalàna sanatria izany hoy ny apôstôly Paoly fa nataon'Andriamanitra ny lalàna anehoany fa Andriamanitra masina izy ka tsy afaka manatona azy ny olona satria mpanota dia mpanota. Hoy ny Romanina 5:20 hoe ary ny lalàna dia niditra koa be ny fahadisoana nefa teo amin'izay nabeazany ota no nioarany fahasoavana be lavitra. Izany hoe nataon'Andriamanitra ny lalàna mba ahalalan'ny olona fa masina loatra Andriamanitra ary mpanota be fahadisoana loatra ny olona ka mila famonjena izy mba anatonany an'Andriamanitra ary tsy amin'ny herin'ny tenany na amin'ny herin'ny nofony izany fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany satria ny lalàna dia mbola tanterahana amin'ny herin'ny nofo ihany ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny Romanina 5:9 dia tonga Jesosy Kristy analalana arak'ilay teny teo hoe mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izy. Tonga tamin'ny alalan'ny fanahy masina tao anatintsika izy mba hitondrany antsika makany amin'ny sitrapony. Ahoana ny nataony? Efa niresahantsika tamin'ny lesona teo aloha hoe noesorony tsy hoe tsony teo amin'ny olony ny fanekena taloha fa nanao zava-baovao tsara lavitra izy anatonany azy dia ny fanekena vaovao izany. Hoy ny Hebreo 10:7 hoe intia tonga anao ny sitraponao manaisotra n'ilay voalohany izy mba ampitoerany ny faharoa. Izany hoe nomen'Andriamanitra fanekena vaovao tsara lavitra isika anatanterahana ny sitrapony eo amintsika izay tsy tanteraky ny jiosy teo amin'ny fanekena taloha. Eny fa na dia ireo mpaminany rehetra sy ireo patriarka lehibe tao amin'ny testamenta taloha aza tahaka ny Mosesy sy Abrahama dia tsy nanana an'izany fahasoavana lehibe izany hoe ny fanahy masina tao anatiny. Fa izasy ianao kosa dia nomen'Andriamanitra tompontsoa lehibe tsara lavitra mihoatra lavitra mba anatona antsika azy. Hoy Jesosy ao amin'ny Mateo 7:14 sy ny 17 hoe fa sambatra ny masonareo fa mahita ary ny sofinareo fa mandre, fa lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry ahita izay hitanareo nefa tsy mba nahita ary naniry andreza irenareo nefa tsy mba nandre. Ka mino aho fa tsy avelantsika andalo fotsiny izany tompontsoa lehibe tsara lavitra sy mihoatra lavitra izay nomenantsika izany fa mba mangetaheta kosa tsika andray sy sitraka an'izany androany. Hianatra ny Sabata Tsara Lavitra sy mihoatra lavitra indray ary tsika amin'ity androany ity. Tao aloha fatarintsika hoe inona moa ny atao hoe sabata an'Andriamanitra. Ny fitandremana ny sabata tao amin'ny fanekena taloha dia
tsy maintsy ahitana ny reto manaraka ireto. Voalohany indrindra dia ny andro fitsaharana izay andro fahafito araka ny Exodosy 20:7 sy ny 10 hoe enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavadinao. Ny tanjon'Andriamanitra voalohany indrindra aloha tamin'ny sabata dia ny ananantsika fitsaharana. Naseho tamin'ny andro fahafito izany tany amin'ny fanekena taloha. Mandritra ny andro voalohany ka hatramin'ny fahaenina iasan'ny olona dia manota izy satria tsy ahatandrina mihitsy ireo lalàna miisa efa ho 300 no didy sy lalàn'ireo. Dia rehefa tonga ny andro fahafito dia tsy maintsy mitsahatra miasa izy aloha manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra miaraka amin'ny vavaka entin'ny mpisorona ho azy mba ho voavela heloka izy. Satria raha tsy voavela heloka izy amin'io fotoana io dia mety ho atao maty mihitsy, mety tsy ho tafaverina any amin'ny tombontsony fa toraham-bato any ivelan'ny tanàna na voasazy arak'izay lazain'ny lalàna eo. Tena betsaka ny lalàna mety hahafaty tamin'izany satria isaky ny sabata dia tsy misy fitsaharana ny jiosy miatrika an'izany hoe ho tafaverina ody ve, inona ny sazan'Andriamanitra azo andray. Zava-dehibe tamin'ny Israely izany ty fitsaharana ity. Ny faharoa izay tsy maintsy hita ao anatin'ny sabata ihany koa dia ny fanajana ny fitoerana masina dia ny taberna kely izany na ny tempolo taty aoriana. Levitikosy 7:7 dia manao hoe tandremo ny sabatako ary ajao ny fitoerako masina izany Jehovah. Tsy maintsy hita ao amin'ny sabata ny fitandremana ny fitoerana masina. Ny fahatelo tsy maintsy hita ao amin'ny sabata ihany koa dia ny fanaovana ny fanatitra araka ny Nomery 20:7 dia milaza hoe ary amin'ny andro sabata kosa dia izao no atero zanak'ondry roa izay iray taona sady tsy misy kilema ary tokoba tsara toto roa ampahafolony efa voary diloilo ho fanatitra hoanina ary ny fanatitra hidina momba azy, fanatitra dorana amin'ny isa-sabata izany. Tsy maintsy misy fanatitra zany amin'ny sabata. Faefatra dia ny fivoriana masina araka ny Levitikosy 7:7 hoe enemana no anaovana raharaha fa ny andro fahafito dia tena andro fitsaharana dia fivoriana masina. Fanompoana tsy maintsy hita amin'ny fisoronana taon'ny mpisorona ireo fanompoana efatra ireo isaky ny sabata tany amin'ny fanekena taloha. Ny mpisorona dia olona manokana ny fidian'Andriamanitra. Izy ireo no nanao ny fisoronana isa-sabata teo amin'ny Israely ary ny Israely no vahoaka voafidin'Andriamanitra izay nataony hoe firenena masina tamin'izany fotoana izany. Isaky ny manota ny Israely dia tsy maintsy manao fisoronana isa-sabata ny mpisorona, manatitra fanatitra hodorana amin'ny toerana atao hoe alitara varahana. Rehefa izany dia misasa eo amin'ny tavy fisasana izy, manadio ny tenany aloha satria voalotony lavenina sy ny raham-biby ny tanany alohan'ny idirany ao amin'ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra izay fanatrehan'Andriamanitra. Mbola hita aty amin'ny fanekena vaovao ireo fanompony ireo fa araka ny efa nilazaintsika tany aloha dia fanompona mihoatra lavitra sy tsara lavitra no anatanterahana azy. Satria nilaza Jesosy Kristy ao amin'ny Mateo 5:20 hoe raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ndao jerentsika tsirairay aloha izany fanompona tsara lavitra aty amin'ny fanekena vaovao izany izay mifanaraka amin'ireo lay aloky ny fanekena taloha izay voatanisa ireo. Momba ny fitsaharana ary dia nampaminaniana ny Isaia ao amin'ny Isaia 20:1 sy ny 2:12 fa ny batizan'ny fanahy masina no fitsaharana izay hitsaharany reraka sy ho famelombelomana. Olay teny hoe eny amin'ny olotra miambakambaka sy amin'ny fiteny baiko no hitenenany amin'ity firenena ity, izay nilazany hoe ity ny fitsaharana ampitsahary ny reraka ary ity ny famelombelomana nefa tsy nety ny aino ireo. Dia ao amin'ny 15 amin'ny Isaia 20:20 ihany dia miresaka ny olon'Andriamanitra sisa aty amin'ny andro farany ny Baiboly izany hoe isika olon'Andriamanitra aty amin'ny andro farany ilay atao hoe olona sisa.
ilay teny hoe ary amin'izany andro izany Jehova tompony maro dia ho satroboninahitra tsara tare sy ho felo ho firavaka ho an'ny olony sisa izasy anao izay olon'Andriamanitra te amin'ny andro farany nateraka indray nomena tompontsoa lehibe tsara lavitra sy mihoatra lavitra ny tiana resahana amin'izany olony sisa izany. Afaka hoporofona aminao fa faminaniana ny batisan'ny fanahy masina izay raisina amin'ny fahafenon'ny fanahy masina io faminaniana Isaia io, satria ny teny hoe molotra miambakambaka sy ny fiteny baiko dia milaza ny fahatsapantsika rehefa tena fenon'ny fanahy masina. Raha mijery ny dika teny anglisy KJV ohatra isika dia another tongue ny lazany azy, izany hoe fiteny maro samihafa mahazo fahatsapahana tena tonga hatrany amin'ny fiteny tsy fantatritsika rehefa tena fenon'ny fanahy masina tokoa. Dia ao amin'ny Korintianina 1:4 ny apôstôly dia nampianatra lavabe momba n'io fiteny tsy fantatra sy batisan'ny fanahy masina io. Dia ao amin'ny 9:20 izy milaza hoe misaotra an'Andriamanitra fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra. Milaza ny apôstôly Paoly eto fa ny mpino rehetra tao Korinto aloha dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra daholo, fa izy kosa miteny tsy fantatra mihoatra lavitra noho izy rehetra. Dia ao amin'ny 1:20 dia nampifandraisin'ny apôstôly Paoly tamin'io Isaia 4:20 mivakitsika teo io, 1:20 io ny fiteny tsy fantatra, ka nilazany fa io fiteny tsy fantatra io no itenenan'Andriamanitra mpino te amin'ny andro farany, fa tsy mety miaino an'izany ny olona. Izao nivakin'ilay teny hoe amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no itenenako amin'ity fireneny ity, fa na dia izany aza dia tsy haino ahy izy ho Jehova. Milaza ny apôstôly Paoly teto fa ny mpino aty amin'ny andro farany dia miteny amin'ny teny tsy fantatra no itenenan'i Jehova aminy, fa tsy haino an'izany ny olona. Dia izany mihitsy no mitranga amin'izao fotoana izao. Betsaka milaza hoe tsy voatery manana an'izany ho ny sasany, tsy mino ny olona fa izany no tian'Andriamanitra iresahana aminy. Dia hoy ny 2:20 teo hoe io molotra miambakambaka sy fiteny baiko io no nataony fitsaharana sy famelombelomana. Ny tanjon'Andriamanitra voalohany indrindra amin'ny sabata ho isika tany aloha teo dia ny fitsaharana, ary milaza ny teny eto fa na iza izany ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra dia miditra amin'izany fitsaharana izany izy. Misy fampianarana manokana mihitsy moa izay lavalava hanazavanay ny momba n'io teny tsy fantatra io, satria mila azontsika tsara ny momba n'io teny tsy fantatra io. Mariako anefa fa tsy ny teny amin'ny teny tsy fantatra ny tanjona fa no fenon'ny fanahy masina ny tena tanjona. Raha fenon'ny fanahy masina tsika dia bohibohika ho azy ny teny araka ny ampitenenan'ny fanahy masina tsika, dia mitondra fitsaharana tsy manam-paharoa amin'ny fanahintsika izany, paix intérieure. Izay ny momba ny fitsaharana, tsy amin'ny andro ray na amin'ny andro fahafito fotsiny vao afaka hanana an'izany fitsaharana izany, fa fahatsapana amin'ny alalan'ny fahafenon'ny fanahy masina no azahoako izany, ary azoko alaina isak'izay mahatsiaro izany na impiry isan'andro izany. Ny faharoa dia tsy maintsy hita ao amin'ny sabata ihany koa isika teo ny fanatitra. Tany amin'ny fanekena taloha dia ny fanatitra biby ny tanterahana teo amin'ny alitara varahana, fa aty amin'ny fanekena vaovao kosa dia ny tenantsika no atao fanatitra ankasitrahana ho an'ny tompo. Ny Romanina 12:1 dia manao hoe mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo izany. Aty amin'ny fanekena vaovao izany dia isika ihany no mpisorona manatitra ny tenantsika eo amin'ny alitara, dia vavaka izay ataontsika izany. Hoy ny Petera 1:2 hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Ka ny alitarantsika izany dia ny vavaka izay ataontsika, ny tenantsika ihany no fanatitra, ary ny mahafinaritra dia zasy ianao ihany no mpisorona, saingy mpisorona mihoatra lavitra nohon'ilay novidian'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha, satria afaka mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahafenon'ny fanahy masina isan'andro tsika isak'izay mivavaka. Tao amin'ny fanekena voalohany ny fiangonan'i Israely ny firenena masina ho isika, fa aty amin'ny fanekena vaovao dia zasy ianao ny fiangonana olo masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Averiko indray fa olo masina no iatson'ny Baiboly ny olona nandray ny filazantsara marina ara-Baiboly. Raha ovintsika no manao an'izany fanompoana tsara lavitra izany
isaky ny vavaka ataotsika tsy isaky ny andro fahafito fotsiny tsony fa isaky ny mahatsapa te-anatona an Jesosy Kristy mitady fitsaharany zasy ianao dia tsy maintsy ao anatin'ny fahafenon'ny fanahy masina no azahoana an'izany. Ka aty amin'ny fanekena vaovao dia tsy misy fampianarana na dia iray aza ataon'ireo apôstôly mampianatra na mampiatra ny sabata manaraka ny fanekena taloha araka ny lalàn'ny Mosesy na ny fitsaharana ho andro fahafito. Satria raha mampiatra ny sabata manaraka ny fanekena taloha tsika dia tsy maintsy mampiatra n'ireo lalàn'ny Mosesy rehetra araka ny Jakoba 2:10 hoe fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloko amin'izy rehetra. Ary maro dia maro amin'ireo lalàna 1300 ireo isika teo no atao maty izay tena mandika azy. Ny sabata izay andro fahafito tamin'ny tondran'ny zanak'Israely dia nanaraka ny calendrier jiosy. Tena miovaova zany fa tsy io sabotsy izay lazaina fa sabata ankehitriny io. Miovaova hoy satria amin'ny calendrier jiosy rehefa tonga ny faran'ny volana ray dia miverina ho andro voalohany ny andro manaraka. Azavaiko misimisy kokoa. Rehefa tonga ohatra ny faran'ny volana voalohany ka andro fahatelo io ohatra talata zany ohatra amin'ny calendrier grégoriana dia miverina ho andro voalohany ny andro manaraka. Zany hoe miverina lahady zany ny andro manaraka an'io amin'ny calendrier grégoriana. Fa amin'ny calendrier grégoriana rehefa tapitra ny volana voalohany ohatra hoe faraika amin'ny 30 ny volana janoary ka andro talata io dia mbola mitohy alarobia ny andro voalohany amin'ny volana manaraka. Hitantsika amin'izany fa raha tena manaraka n'izany andro sabata tamin'ny calendrier jiosy zany ny mpivavaka dia tsy mitotona sabotsy foana akory ny andro fahafito. Mazava be zany. Mino aho fa azonao zany fanazavana zany. Raha tena manaraka ny lalàn'ny Mosesy sy ny tena andro sabata andro fahafito izay nitondran'Andriamanitra azy tamin'ny zanak'Israely ny fiangonana dia tokony izay nanaovan'Andriamanitra azy tamin'ny androny ny tokony ho arahana tahaka ny ataon'ireo extrémiste judaïsme ankehitriny fa tsy afangaro calendrier grégoriana ilay izy izay lasa nanova ilay tena andro sabata araka ny lalàn'ny Mosesy. Tsy mora fa tena mavesatra ary tsy vitan'ny nofo ny manaraka ny lalàn'ny Mosesy satria tsy mahazo manao fahadisoana tahaka izany mihitsy ny mpisorona fa atao maty tokoa tamin'izany. So ihany aty amin'ny fanekena vaovao fa efa nanao zava-baovao tsara lavitra Andriamanitra. Hoy ny Jaona voalohany 5:7 hoe fa izao no fitiavan'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Efa nianarantsika tamin'ny heriny momba n'izany teny zany hoe tsy ilay didy lalàn'ny Mosesy ny resahana eto fa resaka fitiavana. Ao amin'ny Nomeria 5:2-3 ka hatramin'ny 5:30 ohatra dia nahita lehilahy anankiray nanangona kitay azo tamin'ny andro sabata ny jiosy. Dia rehefa nentina teo Mosesy zany lehilahy zany ka nanontany an'i Jehovah Mosesy ny tokony hanaovana azy. Dia hoy Jehovah ao amin'ny 5:30 hoe atao maty tokoa zany lehilahy zany, hitora-bato azy eny ivelan'ny tobon'ny fiangonana rehetra. Dia izany tokoa no natao. Kanefa ao amin'ny Jaona 5:9 Jesosy dia sady nanasitrana lehilahy anankiray narary 30 taona tamin'ny andro sabata no mbola niteny tamin'ny rahalehilahy indray hoe ento ny fandrianao ka mandehana. Sady nandika ny lalàn'ny sabata Jesosy teto satria nanasitrana tamin'ny andro sabata izy izay tsy tokony ho atao zany no nampitondra ny lehilahy fandriany tamin'ny andro sabata na atao maty zany olona zany raha tamin'ny fanekena taloha arak'ilay Nomeria teo. Iza ny mavesatra kokoa ilay kitay kely nandrahoana sakafo nentin'ny lehilahy nasain'i Jehovah ny toraham-bato faty sa ny fandriana izay nasain'i Jesosy nentina tamin'ny andro sabata. Nahoana Jesosy ny nanao an'izany satria ametraka n'ilay tena sabata vaovao tsara lavitra izy aty amin'ny fanekena vaovao. Dia ao amin'ny Mateo 12:2 Jesosy sy ny mpianany dia hita ny fariseo nanoty salombary dia ninana. Hoy ny teny hoe fa noho nahita izany ny fariseo dia hoy izy taminy indro ny mpianatra ao manao izay tsy mety atao amin'ny sabata. Dia ao amin'ny Marka 7:1 dia toy izany ihany. Rehefa nahasitrana lehilahy maty tanana Jesosy Kristy dia nanangana azy teo afovoany aloha dia nanao hoe inona moa no mety atao amin'ny sabata? Ny manao sova sa ny manao ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Fa tsy nety ny tenin'ny olona.
mbola jerentsika ihany eo amin'ny lioka toko 7:14 na asitra na vehivavy na njoko nandritra ny 12 taona Jesosy Kristy dia tezitra ny mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe enemana no azo anaovan-drarako ho avio sy tranona amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata fa namaly azy ny tompo ka nanao hoe ripy tsara velatsy motsy samy mamany ombony sy ny boriky ny ala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy isotro rano koa ity vehivavy zanaky Abraham ity izay efa nafatotry Satana zao 70 taona zao motsy tokony ovahana ho afaka amin'izany fatorany zany amin'ny andro sabata va nahoany Jesosy ny tsy nanaraka intsony ny fampiarana ny sabata tao amin'ny fanekena taloha satria tonga metraka ny tena sabata fitsaharana ty amin'ny fanekena vaovao izy. Ny mpandinika anankiray atao hoe Ken Trivet dia nanisa fa 2:20 ny zavatra tsy azony jiosy atao mandritra ny sabata. Ohatra, tsy mahazo manavitra olona anankiray izy na dia ho faty an-drano azy zany olona izany. Tsy mahazo mamany fiakapany amin'ny tanana roa izy fa ray ihany ny azony atao. Raha misy olona kekerin'ny parasy ohatra dia tsy mahazo mamonina manala an'izany parasy zany izy fa tsy maintsy mamela an'ilay parasy hikaikitra azy eo foana. Ao amin'ny Jaona toko 7:17 dia hoy ny fariseo sasany hoe tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany satria tsy mitandrina ny sabata izy. Jesosy Kristy io nolazain'ny fariseo io fa tsy avy amin'Andriamanitra satria tsy mitandrina ny sabata hoy ry zareo. Fa mbola izany ihany koa no anamelohana ankehitriny mahazo an'ireo olona izay tsy mampiatra ny sabata araka ny lalàn'ny Mosesy tao amin'ny fanekena taloha. Lazaina fa tsy amba amin'Andriamanitra ireo. Tsy avy amin'Andriamanitra hoy Jesosy Kristy. Jesosy anefa tsy vitany hoe avy amin'Andriamanitra fotsiny fa izy mihitsy no Andriamanitra. Ny fanamarinana ny olona tany amin'ny fanekena taloha zany dia ny andro ray tamin'ny herinandro no hitsaharana dia ny andro 7. Fanamarinana ny fariseo sy ny mpanorandalàna io. Betsaka ny olona ny mbola mifikitra an'izany hatramin'izao. Fa aty amin'ny fanekena vaovao kosa dia afaka manana fitsaharana tsara lavitra sy mihoatra lavitra amin'ny andro rehetra amin'ny fotoana rehetra satria tsy andro intsony no fitsaharana fa fahatsapana. Fahatsapana izay niseho tamin'ny apôstôly tao amin'ny efitra anombony tamin'ny andro Pentekosta rehefa latsaka tamin'izy rehetra ny fanahy masina dia teny tamin'ny fiteny maro samihafa izy rehetra. Teraka teo ilay faminanian'i Isaia izay nivakitsika tao amin'ny toko 7:20 teo hoe amolotra miambakambaka izay amin'ny fiteny baiko no hitenenana amin'ity firenena ity izay nilazany hoe ity ny fitsaharana, ity ny famelombelomana. Tsy andro intsony no endriky ny sabata ty amin'ny fanekena vaovao fa fahatsapana izay azo ny mpino rehetra laina sy voizina amin'ny fotoana rehetra izay ilany an'izany. Hoy Jesosy ao amin'ny Mateo toko 2:20 hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho ho anome anareo fitsaharana. Tsy isaky ny andro fafito-takany tamin'ny andron'ny Mosesy no lazain'i Jesosy teto. Vao afaka mahazo fitsaharana anatona azy ny olona fa isaky ny mila an'izany fitsaharana izany amin'ny alalan'ny fafenon'ny fanahy masina na impiry isan'andro zany. Efa nanao fitsaharana tsara lavitra sy mihoatra lavitra Andriamanitra ry havana ary nataony ho an'ny olona ety amin'ny andro farany zany dia zasy ianao izay teo vidian'olo masina hitsena azy eny amin'ny habakabaka rehefa tonga izy. Io fahatsapana io ihany no niverina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:1-3 rehefa nivavaka ny mpianatra. Olona hiteny hoe ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina. Ny apôstôly dia nanana fotoam-bavaka isan'andro. Ny asan'ny apôstôly toko 2:4-20 dia milaza hoe ary dia niraisaina isan'andro izy ka nazotona keo amin'ny kianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Nanana fotoam-bavaka isaky ny andro voalohany amin'ny herinandro koa ireo apôstôly ireo satria nilan'izany sabata fitsaharana tsara lavitra izany isan'andro izy. Ny alahady eo amin'ny calendrier grégoriana dia ny andro voalohany amin'ny herinandro no lazan'ny baiboly azy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 dia hoy ny teny hoe ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro alahady io zany rehefa niangona maky mofo izahay
milaza fa fitombavaka zany ary nisy fanasan'ny tompo teo. Paoly dia nitory teny taminy fa nikasandea maraina izy dia naharitra nitory teny mandra-pamamatonalina izy. Tanao fa nivavaka alahady ny apôstôly. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko 9:1 sy 2 dia isaky ny fitombavaka alahady ny Korintianina sy ny Galatianina dia nasain'ny Paoly nanao famiriam-bola ho an'ny olona masina. Zao nivaky ny teny hoe ary amin'ny famiriam-bola ho an'ny olona masina dia mba manaova koa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana ny Galatia. Tsy ny Korintianina ihany zany no nanao an'io fa ny Galatianina koa. Inona le nataony? Ny andinin'ny 2 mamaly azy hoe amin'ny andro voalohany isan-kerinandro, dia alahady ihany zany, dia samy manokana ho amin'ny avy ho rakitra na amin'inona na amin'inona no anambinana azy mba ho vita raha teo ny famiriam-bola mandra-patongako. Misy rakitra tao, dikan'izany misy fivoriam-bavaka tao. Hitantsika fa nanao fitombavaka tamin'ny andro rehetra ny apôstôly mba hananany an'izany fitsaharana lehibe zany, satria tsy andro ray intsony zany sabata fitsaharana zany fa fahatsapana isan'andro. Afaka ho tsapako ary afaka ho tsapanao isaky n'izay mila azy zany. Io fahatsapana fahafenon'ny fanahy masina io no niverina rehefa nanatanteraka ny fahaterahm-baovao rehetra ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly ny mpianatra. Nanomboka tao amin'ny fahaterahan'ny fiangonana zany tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:4 tamin'ny andro Pentekosta. Milaza ny teny fa rehefa feno ny fanahy masina izy rehetra dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Niverina zany tao a Samaria rehefa nitory ny filazana tsara Filipo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:7 milaza hoe ary izy roalahy nametra tanana taminy ka tena ndray ny fanahy masina ireo. Voaporofontsika tany amin'ny fampianarana tany aloha fa fahatsapana tamin'ny andro Pentekosta ihany no niverina teto, nandray ny fahatsapan'ny fahafenon'ny fanahy masina tamin'ny famelombelomana koa ny Samaritanina rehetra. Niverina ihany koa zany tamin'ny andro ny Kornelio sy ny mpianany rehefa nitory teny Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10. Hoy ny andinin'ny 4:20 ka hatramin'ny 5:20 hoe raha mbola nilazany zany teny zany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny teniny ny fanahy masina ary talanjona ny nino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza n'Andriamanitra izy. Na jiosy na jentilisa dia io fahatsapany foana no nandraisan'ny olon'Andriamanitra taty amin'ny fanekena vaovao, izany fitsaharana tsy manam-paharoa zany. Io fahatsapany io no mbola niverina tamin'ny mpianatra Jaona mpanao batisa 12 lahy amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20. Zao nivaky ny andinin'ny 9 sy ny 7 hoe ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sady naminany. Na aiza ao amin'ny Baiboly misy batisa ny fanahy masina, filatsahan'ny fanahy masina dia manaraka foana zany fahatsapana fahafenon'ny fanahy masina miteny amin'ny teny tsy fantatra zany, tahaka ny tamin'ny andro Pentekosta. Ny Hebreo toko 4 dia milazalaza momba ny fitsaharana ty amin'ny fanekena vaovao ny mpanoratra ny Hebreo. Dia ao amin'ny andinin'ny 5 dia mbola manamafy an'izany milaza fa mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Dia tsy andro ray amin'ny herinandro tsony no lazainy ao amin'ny andinin'ny 7 fa milaza izy hoe dia mametra andro anankiray indray izy, tsy andro 7 fa ny anio. Ny anio dia milaza ny isan'andro isak'izay matsiaro. Ny andro rehetra izay lalovantsika dia anio avokoa. Dia hoy ny andinin'ny 9 hoe fa raha Josoany nanome azy fitsaharana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy tao aorianan'izany. Nahoana no Josoany lazain'ny Baiboly teto fa tsy Mosesy nefa sabata ny resahana? Satria Josoa sy Kaleba no nitondra ny vahoaka an'Andriamanitra tany amin'ny tany fampanantenaina dia ny tany Kanana. Josoa sy Kaleba rery teo amin'ny zanak'Israely no nilaza tsara ny tany Kanana tamin'ny mpisafy 12 lahy. Izy roalahy rery no nivesatra ny sapam-boaloboka lehibe tsy zakan'ny olona raika nilaza tamin'ny finoana ny fahatsaran'ny tany. Hoy ny Nomeri toko 7:20 andinin'ny 7:20 hoe dia nakany amin'ny loha saha Eskely izy ka nanapaka sapam-boaloboka teo izay nisy sapahony iray any ary nolanjainy roalahy tamin'ny hazo izany. Azonao sary an-tsaina ve zany hoe
grapina voaloboka ray olona roa vao mahavita manlanja azy amin'ny bao. Hoy tokoa manko Jesosy ao amin'ny Jaona 5:15 hoe zany voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary zaho ho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Josoa dia aloko ny finoana izay nitondra ny voaloboka aloko Jesosy Kristy hidirana amin'izany tany nampanantenainy izany dia ny tany Kanana ho an'ny Israely izany. Tsy Mosesy sy ny lalàny no napiditra ny vahoaka an'Andriamanitra ho any amin'ny tany Kanana izay endriko Jerosalema vaovao, fa i Josoa izay nanana ny endriko Jesosy Kristy ny finoana. Laza Jesosy ao amin'ny Jaona 1:17 hoe fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha vao miresaka lalàna zany dia Mosesy ny resaka, fa raha vao resaka fahamarinana sy fahasoavana kosa ary finoana dia Jesosy Kristy ny resaka. Rehefa tena nandray ny filazantsara marina tokoa mantsy isika dia misotro n'ilay voaloboka ka dia mamy fahafenoany ny batizan'ny fanahy masina avy amin'izany voaloboka izany. Rehefa nilatsaka ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:4 dia feno an'izany fitsaharana avy amin'ny batizan'ny fanahy masina izany ro mpianatra 20 dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra ho ny teny, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy, araka ny vakitsika teo amin'ny asan'ny apôstôly 2:4. Nitosaka teo ilay on'ny ranony boiboika ho an'ny mino an' Jesosy Kristy. Io ilay ranony voaloboka mitondra ny tena fitsaharana tsara lavitra. Dia hoy ny sasany ao amin'ny 13 hoe leo ny divay mamy ireo, izay midika hoe mamy ny divay ireo, fa tsy mamy ny divay ilay rano mahamamy akory, fa ilay fahafenoan'ny fanahy masina dia Jesosy Kristy ilay voaloboka mitondra fahatsapana amin'ny molotra miambakambaka sy ny famelombelomana izay mitondra fitsaharana ho an'ny fanahin'ny olona. Ka anio dia mila fenon'ny fanahy masina tsika, maka ny fitsaharana tsara lavitra nomenantsika aty amin'ny fanekena vaovao, tsy amin'ny andro fahafito fa anio. Fahatsapana nomenantsika ho herin'Andriamanitra io. Hoy ny asan'ny apôstôly 1:15 hoe ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko. Amin'ny dika teny Grika izy milaza hoe ahazo dynamis na dynamos ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ny hevitry ny hoe dynamis na dynamos dia milaza zavatra mivoaka ho azy rehefa apoka na rehefa voizina, izay endriky ny sabata fitsaharana aty amin'ny fanekena vaovao zany, satria isaky ny mila n'ilay hery manome fitsaharana ny olona dia mamoaka azy, tahaka ny olona n'le mitaingina bisikileta reny misy dynamo reny dia isaky ny mamoa izy dia mirehatra ny jiro. Zany no tiany Jesosy lazaina ao amin'ny Marka 2:17 hoe ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Tiany lazaina dia tamin'ny fanekena taloha ny olona dia nifeheziny sabata tokoa, satria niaraka tamin'ireo lalàna 13 nresahantsika teo. Fa aty amin'ny fanekena vaovao kosa dia efa nanao sabata tsara lavitra ho azy ho anao izy. Ny olona no mamoaka ny sabata fitsarana amin'ny fotoana rehetra izay ilany azy, tahaka ny mamoa an'ilay dynamo teo. Dia hoy Jesosy hoe ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ka nahoana moa ary havana no isaky ny andro fahafito voakan'izany amin'ny fomba mavesatra dia mavesatra izay tsy ho azoko akory, nefa Andriamanitra efa nanome any tsara lavitra sy ny mihoatra lavitra dia ny fahatsapana ny fahafenoan'ny fanahy masina isak'izay matsiaro izany, mitondra fifaliana sy fiadanana tsy manam-paharoa. Ny zavatra tena mila azontsika zany ry havana amin'ity sabata ity dia izao: ny endriky ny sabata tany amin'ny fanekena taloha dia any ivelan'ny olona Jehova, ary dia ny lalàna 13 nanelanelana ny olona sisy, ary ny mpisorona ihany no afaka manana tompontsoa manelanelana sy misolo tenan'ny olona isa-tsabata, manao ny fisoronana rehetra anatonana an'Andriamanitra. Na avesatra dia navesatra zany ary tsy nitondra fitsaharana ho an'ny olona. Fa ankehitriny kosa ny endriky ny sabata ty amin'ny fanekena vaovao dia velona ao anatin'ny olona Jesosy Kristy. Taloha Jehova tany ivelan'ny olona, fa ty amin'ny fahasoavana velona ao anatin'ny olona
amin'ny alalan'ny fahafenon'ny fanahy masina ilay Andriamanitra manatanteraka ny sitrapony amin'ny olona, dia tsy isaky ny andro fahafitotsona izy no manatona an'ilay Andriamanitra satria efa ao anatin'ilay Andriamanitra fa mamoaka n'ilay fitsaharana amin'ny fotoana rehetra izy. Jesosy Kristy no mitondra azy mba tsy hanota izy sady hanana fitsaharana amin'ny fotoana rehetra. Zay tompoko ny sabata tsara lavitra. Ka ny fanatanterahana an'izany eo amin'ny olona dia tsy misy afa-tsy ny fiorenana ny sy ny fitazomana tsara ny filazantsara izay nitoritsika teto foana ihany ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:9-20 manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo fahamelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Rehefa tena mibebaka tsika dia ny rahan'i Jesosy Kristy no mandrakotra tsika. Hatreo dia mbola nofy ihany no manao an'izany aloha fanapahan-kevitra zany. Dia mila alevina impito mandifotr'olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny ranobe amin'ny batisa mba tena tsy verina amintsika intsony zany, satria ny zavatra alevina dia marikoriko indray no manafongatra azy ary ny zavatra alevina dia tsy miverina intsony mba tsy verina ny manota intsony isika. Dia ny fahafenon'ny fanahy masina avy eo ny zavatra rehetra mitahiry an'izany fanapahan-kevitra ny raisitsika sy nataontsika rehetra zany mba handehanantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ilay endriky ny sabata ty amin'ny fanekena vaovao. Raha azonao tsara dia ny fahafenon'ny fanahy masina amin'ny fotoana rehetra. Ry havana malala, tsy nahavita na inona teo amin'ny olona ny lalàna sy ny sabata andro tamin'ny fanekena taloha, fa misy zava-baovao izay nataon'Andriamanitra dia izay nilazaintsika izay mba hanatona antsika azy. Hoy ny Hebreo 7:7-20 hoe fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona ary misy kosa fampidirana sy fanantenana tsaratsara kokoa izay hanatona antsika n'Andriamanitra. Inona ilay fanantenana tsaratsara kokoa? Tsy inona fa ny filazantsara, satria ilay filazantsara rehefa tohizina ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2-7 dia hoy ny teny hoe fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza atsony Jehovah Andriamantsika anatona azy. Hitanao fa ny filazantsara izay fibebahana sy ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny fandraisana ny fanahy masina no fanantenana tsaratsara kokoa na teny fikasana tsaratsara kokoa anatona antsika n'Andriamanitra. Mino aho fa voarainao indray ny lesona androany. Lakile famonjena lehibe zany ty fahafenon'ny fanahy masina ity satria io no hery antsika ny fakapanahy ahavavolombelona atsika. Io koa no fitsaharana tsara lavitra nomena antsika ty amin'ny fanekena vaovao. Io no amonjena antsika hisintona antsika amin'ny ray mpimaso rehefa tonga Jesosy Kristy eny amin'ny raha ny lanitra araka ny Romanina 5:1-12. Isika tsy afaka hitsambikina hitsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ny lanitra fa ny fanahy masina izay mameno antsika no manao an'izany. Olay teny hoe raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ny fanahy masina no niresahana amin'izany fanahy nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Dikan'izany dia hoe io fanahy masina io no hanova ny tena antsika ao anatin'ny ray mpimaso rehefa tonga Jesosy ka hisintona antsika hiakatra eny amin'ny raha ny lanitra. Lay nofo mety maty miova ho nofo corps de gloire mandrakizay tsy mety maty intsony. Ny fahafenon'ny fanahy masina ao anatintsika molotra miambakambaka io fahatsapahana io no hanome antsika an'izany fa tsy ny sabata andro fahafito akory. Ary mbola io no dingana fahatelo ny filazantsara izay apahana fahateraham-baovao, dingana fahatelo amonjena antsika araka ny famaritana natao hoe filazantsara famonjena izay efa nitoritsika sy nilazaintsika teto foana koa. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaonina 3:7-5 hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny ateraky ny rano dia ny atao batisan'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho fahamelana ny fahotana. Ny ateraky ny fanahy dia mandray ny fahafenon'ny batisan'ny fanahy masina efa hitantsika
teo aloha teo foana zany. Ry havana malala, arakaraka ny itiavanao an Jesosy Kristy no anatonanao ny fiangonana ho fianonana ny fanahy masin'Andriamanitra mba hahazahoanao hery sy ny fitsaharana na alatsinainy io, na talata na alarobia na alakamisy na zoma na sabotsy na alahady na impiry isan'andro zany na impiry isan'andro dia afaka mahazo an'izany fitsaharana zany ah. Ka anio ny Baiboly, raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Anio ny fitsaharanao ah, anio ny famelombelomana ao atsika. Rehefa nandray ny filazantsara famonjena isika, nibebaka sy natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary nandray ny fanomezana dia ny fanahy masina, dia miaina amin'ny fahamasinana sy feno ny fanahy masina foana amin'izay amin'ny fotoana rehetra rehefa avy eo, dia tonga ao aminao zany fitsaharana tsy manam-paharoa zany amin'ny fotoana rehetra. Iboiboika ho azy amin'ny fotoana rehetra ireo vokatry ny fanahy sivy, dia ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirapanahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Zany ny vokatry ny fahatsapana entin'izany fanahy masina zany. Ny faranan'ny apôstôly Paoly ny teny hoe tsy misy lalàna manohatra an'izany. Rehefa mijery ny teny maro ianao amin'ny teny io dia milaza hoe tsy misy lalàna mahatanteraka an'izany. Tsy haiko ny milaza azy aminao, tsy hitako izay fomba ilazana azy hoe manao ahoana ny fahatsapan'ny olona avy nandray an'izany, fa ny azoko lazaina dia hoe andramoka izaho fa tsara Jesosy Kristy. Tahaka ny manandrana paoma mamy io, tsy haiko ny manazava aminao ny amaminy fa ianao mihitsy ny mila mihinana azy. Dia mahereza ary, raiso izany filazantsara izany fa izany no mitondra ny fitsaharana eo amin'ny fiainanao. Izany no zava-drehetra eo amin'ny fiainantsika, ahatonga antsika any amin'ny lanitra izay fanantenana mahafinaritra hitsenahantsika ny Jesosy Kristy. Aza vela isy anakana anao foana, tsy hanaraka ny toyan'ny fandaharana ary aza vela isy anakana anao mihitsy tsy handray ny filazantsara, handray an'izany fahatsapana lehibe izany. Tapitra indray ny fandaharantsika androany, mametraka ny veloma mandra-pioana amintsika rehetra indray. Veloma tompoko.